miarabantsika indray amin'ny anarana Jesosy ary manao ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao indray amin'ity androandroany ity dia mbola fifaliana ho anay indray nitondra ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity, hiaraka hivavakintsika alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny hafatry ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra iray io irenay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay anao nidira sy ny Lazara voninahitra. Nisaotra Jesosy fa mbola menao fahafahana indray tsirairay avy afaka handray ny teninao androany sokafy ny ritsim-pandrenesana rehetra misahatra anatin'ny fonay sy ny sainay fanahy masina ianao ny hanokatra aminay rehetrarehetra ahafahanay indray mandray ny teninao androany vangio amin'ny alalan'ny teninao izay amin'izay rehetra tianao indray hiresahana amin'ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy eo amin'ny anaranao nanaovany izany vavaka izany. Amen. Amen. Isika moa mbola ao anatin'ny iray volana mitondra ny lohahevitra hoe ny fahagagana ao anatin'ity iray volana ity izay misy ny tenin'Andriamanitra izay hijoroana ny ao anatin'ny Salamo 4:9 ny 7 izay vakitra izao ny anaran'i Jesosy hoe ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Amen. Raha hiresaka an'izany hoe fahagagana izany tsika raha ny lohahevitra izany hoe fahagagana dia ny lohatenintsika dia hoe ny fahagagana marina. Raha mijery an'izany hoe fahagagana izany tsika dia inona moa atao hoe fahagagana? Raha izany hoe fahagagana izany izao resahana dia zavatra tena hoe incroyable que vrai. Izany hoe zavatra tsy mbola hitanao mihitsy ary zavatra misy an'ilay fomba fiteny hoe tout est possible rehefa ao amin'Andriamanitra, izany hoe na zavatra impossible ary tonga possible rehefa ao amin'i Jesosy. Raha toa ka hoe hijery isika any anatin'ny filazantsara ireo asa-panasoavana maro samihafa izay nataon'i Jesosy dia tena hoe betsaka ny fahagagana izay nataon'i Jesosy Kristy eny fa na dia tsy ao anatin'ny filazantsara fotsiny ihany ary fa na dia anatin'ny testamenta taloha ary dia maro ny fahagagana izay nataon'i Jehovah Andriamanitra izay famantarana ny fanatrehany Jehovah Andriamanitra maro samihafa zao ny zavatra nataon'i Mosesy ireny, fanokafana ny ranomasina mena, ny tehana lasa bibilava, maro samihafa izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary ihany koa raha hijery izao tsika dia anatin'ny filazantsara dia maro ireo zavatra nataon'i Jesosy Kristy izay ho fanambarany ihany koa sy ny fanehoany ny fahamantarana maha-Andriamanitra anazy izay tsy misy mahasamihafa tany anatin'ny testamenta taloha ihany ny amin'ireo karazana fahagagana toy ny fanasitranana ny marary, faniratana ny jamba, ny mona lasa miteny, ny boka lasa madio, ny sakafo lasa ny sakafo hazan-drano firy fotsiny, 5 mofo 2 dia efa nahavoky olona maro samihafa satria naneho fahagagana ilay Andriamanitra ny fitombon'ny sakafo izay nahavoky olona aman'arivony tao anatin'izany rehetra izany. Izany izao dia tena hoe zavatra azo anambarana n'ilay atao hoe fahagagana. Eny fa na dia taty anatin'ny epistily ihany koa ary andreo apôstôly dia mbola nanohy an'izay endriky ny fahagagana izay fahagagana izay nataony Jesosy Kristy izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly eo izao dia na ny aloko ny apôstôly fotsiny azy dia efa mahasitrana marary. Fahagagana zany. Fahagagana izay zavatra tsy mbola hitanao, tsy mbola renao fa nefany misy possible tao anatin'izany rehetra izany.
Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay pasteur izay zany tao anatin'ny karazana fitoriana nataony. Tao anatin'ny fitoriana nataony izay dia nilaza izy hoe za ozy izy nisy fotoana zany izy nandeha nanao vacances teny am-plazy. Dia rehefa nanao vacances teny am-plazy izy dia mba nampiasa ny finoany koa zany izy le ohatry ny nataony Mosesy le nasaraka ny ranomasina mena zany. Dia nandeha zany izy dia nanandrana mponoana koa zany izy, nanandrana mponoana izy hoe Mosesy ary nanana fonoana afaka nampiasain'Andriamanitra tao anatin'izany dia nanao koa izy tena amin'ny ranomasina tena. Mivavaka izy dia nampiasa fonoana koa izy hoe nasaraka ny ranomasina fa tsy nihetsika ilay ranomasina. Izany hoe nandeha tamin'ny finoana sy ny fahasahiana koa zany izy nanao an'izany zavatra izany. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa dia tena be da be tokoa ny olona, ny mpanompon'Andriamanitra, ny pasteur izay manana titre mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra no maneho sy mahavita an'izany asa fahagagana izany. Manao karazana asa fahagagana maro samihafa zany. Ary misy tena hoe tena ampiasain'Andriamanitra ary misy ny tena hoe copier-coller amin'i Jesosy Kristy. Ohatran'izany zao no ohatra fotsiny misy ao anatin'ireny ihany koa nefa ny atao hoe antikristy. Ny antikristy mantsy dia tena hoe copier-coller an'i Jesosy Kristy. Izany hoe izay zavatra rehetra nataon'i Jesosy Kristy no averiny amin'izao vanim-potoana izao izay hisaritana ny olona ary tena mahasarika olona bebe kokoa. Ny toerana anankiray na trano fivavahana anankiray maneho sy manao an'ireo karazana fahagagana izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny vanim-potoanany ihany. Eny fa na dia nataon'ireo apôstôly ireo ihany koa. Maro amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fahagagana izay ataony izay manana titre maro samihafa ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra zany, izay tsy fantatra intsony fa mifangaro ao. Misy mampiasa ny lamba, mampiasa ny mosoara, mampiasa zavatra maro samihafa anehoana fahagagana ary maro amintsika kristiana ihany koa ny voasarika ao anatin'izy ireny. Misy ny tena hoe Andriamanitra mihitsy ny mampiasa an'ilay olona aneho an'izany zavatra any. Fa za androany dia te hanambara sy te hitondra anao amin'ilay tena atao hoe fahagagana marina. Te hanambara sy te hitondra anao amin'ilay tena atao hoe fahagagana marina za androany. Izany zavatra rehetra izany rehefa nataon'i Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana antsika izao koa misy manao, misy mahavita izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa ity misy an'ilay tena fahagagana anankiray izay tsy hain'iza iza anaovana copier-coller, izay tsy hain'iza iza ho vitaina na ho vita, izay tsisy havita mihitsy ity fahagagana anankiray ity. Fa Jesosy Kristy irery ihany nahavita azy. Izy irery ihany ny ihany nahavita n'ilay fahagagana tokana. Izay tena hoe fahagagana amboniny izay heverintsika ho fahagagana. Eny fahagagana misy olona ihany koa mpanompon'Andriamanitra maro samihafa izay hitantsika eny amin'ny tambazotra serasera sy ny internet maro samihafa eny mahavita manangana olona maty. Fa mbola amboniny izay heverintsika fahagagana ny tondrako sy saritana anao androany. Ilay tena fahagagana marina ny tsy nisy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany no navita azy. Izao sy ianao somary hiverina kely any amin'ny jeritodika izay fiandohana izao sy ianao alohan'ny tena hoe hidirantsika ao anatin'izay hoe na marina moa izany hoe fahagagana marina izany. Izao sy ianao ilay olombelona tamin'ny olombelona voalohany, ireo olombelona voalohany izay Adama sy Eva izany. Rehefa nisan'ilay voankazo voarara ka tsy nanaraka ny tenin'i Jehovahandriamanitra izy ireo fa nanaiky ny tenin'ny Satana. Nanohatra ny tenin'ilay Jehovahandriamanitra ka nanaiky ny hinana ihany ilay voankazo voarara. Après an'izay tafiditra tao anaty fahalavona Adama sy Eva. Rehefa tafiditra tao anaty fahalavona Adama sy Eva dia tafiditra n'ilay azonota tao anatin'ny olombelona.
Ary tsy vitan'izany ihany fa nanomboka teo dia tafiditra ny ota ary tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana ny olombelona satria tsy nitoetra tao amin'ny sahany edena intsony izy ireo fa norohana tao amin'ny sahany edena, izany hoe tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana. Ary talohan'izany dia lasa nahalala ny tsara sy ny ratsy izy, lasa maty ilay fanahy mahazanak'Andriamanitra anazy tao amin'ny sahany edena. Rehefa tafiditra ilay azonota, maty ilay fanahy mahazanaka an'ilay olombelona voalohany. Rehefa maty ny fanahy dia nanaraka ihany koa ny fahafatesany ny vatana. Rehefa niditra rehefa tao ny fahafatesam-panahy ilay fanahy mahazanak'Andriamanitra, après an'izay koa dia niditra ilay fanahy fahafatesany ny vatana, ilay nahazo ozina ny olombelona hoe vovoka ianao ka hody vovoka indray, ary ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Nanomboka teo dia nahazo ozina ny olombelona, ary rehefa tafasaraka tamin'ilay fahazavana, rehefa tafasaraka tamin'ilay fiainana, iza moa ilay fiainana fa tsy ilay Andriamanitra fiainana, iza ilay fahazavana fa tsy ilay Andriamanitra fahazavana, iza ilay fitiavana fa tsy ilay Andriamanitra fitiavana. Rehefa tafasaraka tamin'io ny olombelona dia tao anaty fahafatesana, ary tao anatin'ny aizina tsy misy fiainana satria maty fanahy. Nanomboka teo ny fiainam-pahafatesandra olombelona. Tsy nijanona teo ihany anefa, satria ilay olombelona mihitsy no tian'Andriamanitra, ilay zavaboary hafa noho ny zavaboary rehetra, ilay nohariny fa tena hitany fa tsara ary tena tsara, mbola tao am-pon'Andriamanitra ihany ny fitiavana ny olombelona. Izay nahatanteraka an'ilay teny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomena ny zanany raha tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsy navelany teo fotsiny, fa mbola nomeny ny famindram-po, mbola tao am-pony, dia nomeny amin'izay ilay zanaka lahatokany ainy ilay tena fitiavana, nomeny aninona anatanteraka ny sorom-panavotana ho an'ilay olombelona tafasaraka, ho an'ilay olombelona maty n'ilay fanahy mazanaka, ilay tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana, ilay tafasaraka tamin'ilay fiainana, avotana hiala ao anatin'ilay fahafatesana. Inona izany ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy? Nanolotra ny ainy teo am-pototry ny hazo fijaliana mba haninona? Hamonjena an'ilay fanahiko sy fanahinao izay maty fa izay rehefa tafiditra ny fahotana tao anatin'ny olombelona. Izany ny antony nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo am-pototry ny hazo fijaliana, anangana indray, ambelona indray ilay fanahiko sy ilay fanahinao izay maty fa izay, ilay fanahy mahazanaka antsika tao amin'ny sahany edena, izay maty fa navotana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny sorom-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy, naneken'ny tena no ombohana teo amin'ny hazo fijaliana, mba hanombohana an'ilay tena ny ota izay tao amiko sy tao aminao, izy izay tsy nanana ota, izy ilay tanteraka fa nanaiky ho tonga nofo ny etry, tsy no tompona fa nanompo, nanolotra ny aino azo anao. Izay ilay fahagagana lehibe indrindra izay tsy hainiza atao, tsy hainiza dimbiasa, tsy azo anaovana kopikole, dia ny fanavotan'i Jesosy Kristy ilay fanahiko sy fanahinao maty fa izay, naverina natsangana ilay fanahiny mahazanaka, satria ilay tao anatintsika mihitsy nefa anisan'ilay tena ny ota, fanombohana teo am-pototry ny hazo fijaliana, nombohana zasy ianao izay manaiky an'i Jesosy Kristy, zasy ianao izay nandray ny famonjena avy tamin'ny alalany, tsy vitavita mora fa niaraka nombohana aminy teo am-pototry ny hazo fijaliana, anombana an'ilay tena ny ota ao anatiko. Dia izao sy ianao ilay natsofoka tao amin'i Jesosy Kristy,
niaraka nomboana tamin'ny hazo fijaliana, nalevina le fahotako, nalevina le tena ny ota, ary rehefa nalevina dia maty, ary tsy vitany nalevina fotsiny ihany fa nitsangana izy. Dia izao sy anao ihany koa natsangana mba hanana n'ilay fiainana ao aminy. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hoe ireo tonga zanak'Andriamanitra. Nandray an'ilay raha le fanahy ny zanaka izay nanangana azy tamin'ny maty ozy izy, no fanahy manangana antsika. Izany ny tena asa fahagagana lehibe izay tsy haidimbiasana, izay efa vitany Jesosy Kristy 2000 taona lasa nananganany. Fa ny any ataoko sy ny any ataonao dia mino manaiky mandray ny asa-pamondrena izay efa nataon'i Jesosy Kristy. Vaovao isan'andro ny famindram-pony, vaovao isan'andro izany ho an'izay rehetra andray azy, anaiky azy. Izany ny fahagagana lehibe indrindra. Ambonin'izay neverintsika ho fahagagana dia nananganan'i Jesosy Kristy ny fanahintsika maty fa izay. Maty rehefa tafiditra ny fahalavona tao amin'ilay olombelona voalohany. Maty fitiavana, maty fanahy, olombelona tsy manam-pitiavana, olombelona mitady fitiavana lava, olombelona mila tambony satria tsy manam-pitiavana. Maty ilay fanahy mazanaka, tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana. Fa teo ilay Andriamanitra fitiavana, teo ilay Jesosy Kristy famonjena izay nanolotra ny aina, anavotana fanahiko sy ny fanahinao. Hotoriako aminao zany androany, ambarako anao zany androany, mety hafa kely amin'izay mety efa fandrehanao sy fandrenesanao hatrin'izay le fitoriana amin'ilay atao hoe fahagagana. Mety fitoriana fahagagana hitanisan'ireo fahagagana izay nataon'i Jesosy Kristy ho sitrana ianao, ho sitrana ny aretinao, afaka ny problemanao. Ataony ny fiainanao totongana hatrizay, ataony mitsimbadika ambony ambany. Mety zany mety fandrehanao androany, fa zany androany te hitondra anao, hisarika anao, hitaona anao, hitory aminao mihitsy le fahagagana ny fahamarinana. Da ilay Jesosy Kristy fiainana nitondra fiainanao anao, ilay Jesosy Kristy famonjenana anao sorom-panavotana, ilay Jesosy Kristy izay nanavotra ny fanahinao maty fa izay, mba hanananao fiainana. Ary tsy fiainana fotsiny ihany, fiainana be da be. Tsy fiainana be da be hitondra anao amin'ny fitahiana mahatretriky ny zavatry ny nofo, fa fitahiana ho amin'ny fiainana mandrakizay, fitahiana ho amin'ny fiainana amin'ny fanahinao. Vokatrilay fahagagana marina, fahagagana lehibe, fahagagana ambony ny fahagagana dia nananganan'i Jesosy Kristy ny fanahintsika maty fa izay. Averina le fanahiny mazanaka androany. Raha izay mihitsy vao renao zany zavatra zany, mikasika any anatin'ny fonao any, tsy haiko izay zavatra rehetra mety hikasihan'ny tompo anao, miresa aminy, mandrosoa, raiso, accepteo amin'izay rehetra resahany any anatin'ny fonao any, izay rehetra azavainy any anatin'ny sainao any. Mandrosoa, ankatoavy, fa izy lefa nanangana, ary izy rery ihany no an'ny lalana sy fahamarinana, izy rery ihany nefa anina anao sorom-panavotana, tsy misy niza afaka anao kopikole na havita anangana ny fanahintsika izay maty tao anatin'ny fahafatesana nanomboka tafiditra ny fahalavona tao amin'ny Adama sy Eva. Afa-tsy ilay Jesosy Kristy rery ihany, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy rery ihany.
izy rery ihany no anatonanao, izy rery ihany no androsoanao, izy rery ihany no iresahanao, izy rery ihany no mahay sy efa nahay ary efa nanao an'izany sorom-panavotan'izany ho fanaganana ny fanahinao. Amen. Zay ny fahagagana, zay le tena hoe fahagagana zay taritoko anao androany. Finahitra man'Andriamanitra rery ihany ny fiadanana hitoetra ho amiko sy ho aminao. Amen. Andriamanitra iray io anao nitera sy nilaza ary voninahitra. Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, Andriamanitra tokana, Andriamanitra masina, tsy nisy na vita, tsy afaka atao kopikole na dia efa misy ary manao kopikole anao Jesosy amin'izao vanim-potoana izao, efa hain'ny olona atao, fa ny antokana tsy hain'ny olona Jesosy manao kopikole izay efa vitanao hatrin'izay dia ny fanaganana ny fanahinay izay maty fa izay. Halleluja, misaotra Jesosy. Misaotra ny sorom-panavotana, misaotra ny asa-pamonjena izay efa nataonao. Ianao nikasika ny fony tsirairay avy indray amin'izay teny rehetra izay tianao confirmena, izay tianao iresahana ny tsirairay avy, izay rehetra efa mandray amin'izao vanim-potoana izao dia ianao nitondra azy ho amin'ny fankatoavana Jesosy. Ianao nitaona azy ny fanahinao, fanahy masina, ianao nitaona azy anatona an'ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Amen. Misaotra Tompo. Minaranao Jesosy nanaovany zavavaka izany. Amen. Amen. Ho amintsika ny fiadanana dia mirary soa antsika tsirairay avy ary mbola manendana antsika ihany koa izay rehetra mbola tsy nandre fa antsika tanatin'ny iray volan'ny fahagagana dia efa misy an'ireo mpanompo rehetra izay voatendry, mpanompon'Andriamanitra rehetra voatendry nanao an'izany fitondrana ny hafatry ny tenin'Andriamanitra izany. Raha toa ka mbola tsy hitanao dia afaka subscribe ianao anatin'ny YouTube, amin'ny channel YouTube ny fiomanana ho any an-danitra, na tanatin'ny page Facebook ny fiomanana ho any an-danitra. Dia tahin' Jesosy indray ary. Amen.